Zakael Boniface tsy hisy fampandrosoana vanina eto raha tsy mifampiresaka sy mikaondoha. Vananantany enimpolo isanjato amin'ny olana eny amin'ny fitsarana ny ady tany. Vodimandry ny mpihira iray ao amin'ny tarika VHF vavaka hira fiderana mampiayanina hafatesany. Manolotra ny araba tomboky lahy sy tomboky vavy tonga soa anatin'ny pejiny fampahalalam-baovao ny MBS amin'ny ity talata fahavalo ny volana novambra ny taona 2024 ity, manasana ho ampitiavana sy ampanajana manaraka ny fotoanany vaovao hatramin'ny farany. Pejiny politika avy hatrany dia hatrany amboalohany efa hita fa tsy nanara-dalàna ny seni anikana ny asa izay nataony aza dia tsy manara-dalàna intsony, tsy mazava ihany koa teti-bola entin'ny seni miasa hoy ny nambarany avy eo anivo ny antoko politika madio na ny APM androany. Asinandria Malala sy Tokra Marla. Tsy fantatra mazava ny teti-bola ny seni entin'ny manatanteraka ny fanavozana tanteraka ny lisitry mifidy hoy ny antoko politika madio na ny APM. Tsy misy mantsy ny mangarahara ataon'ny seni ary tsy fantatra ihany koa ny antony nahatara ny fanombohan'ny fanasana mifidy izay tokony efa natao tamin'ny taona 2024. Manery ny seni ihany koa ny APM anaraka ny voasoratra anaty lalàna satria mety hisy tetezamita eto Madagasikara raha tsy mahay ny asan'ny seni. Mila manaja lalàna foana zany tsika. Ny lalàna nisy dia efa tokony tamin'ny 2024 natao io refonte ny liste électorale io. Fa zao izy zao efa lasa amehana le izy. Ny dikan'izany zany tsy ampy le fanomanana an'io refonte liste électorale io. Miezaka ny seni hoe anenjika an'izay retard zay hoe tsy maintsy arahana ny lalàna. Tadidio fa rehefa hoe refonte liste électorale zany atao tsy vérification systématique izy io fa sy dikan'izany hoe foana tanteraka ny liste électorale fa miverina manamboatra liste électorale vaovao indray isika. Dia ao anatin'ny amehana efa maika fotsiny zany tsika amin'le resaka fifidianana tsy maintsy atao kimaikamaika lay refonte zany dia zao ny vokany. Ary araky ny article 4 ao anatin'ny décret 2022-667 dia tsy maintsy arrêté amin'ny 10 juin 2023 io listim-pifidianana io. Raha tsy zany isy anararoatra indray eto anitatra mandat na ihany koa isy anararoatra hitaingina tetezamita. Arak'izany dia manjavozavo tanteraka ny momba ny seni sy ny manodidina azy, na ny vola ampiasainy na ny fomba nanendrena ireo mpikambana na ny rafitra mifandray aminy anatin'ny fanjakana foibe dia samy manamafy ny nambaran'ny mpanohitra fa tsy hisy fifidianana mangarahara eto Madagasikara ary ahina hiteraka korotana satria hatramin'ny HCC aza dia hita fa misy fitolonganana any amin'ny mpitondra. Miantso ny Praiministra sy ny filoham-pirenena Andony Karama ny mpiasa tsy mbola voaloha Karama ny ACS na ny Amicale des anciens conseillers supérieurs de la transition et sénateurs de Madagascar. Izy ireo raha teo dia mitaky ny Karama izay tsy nalohan'ny fanjakana tamin'ny tetezamita. Midika efa famonoan'olona ny tsy fanomezan'ny fanjakana ireo Karama ny mpiasa ireo ho hiatrany nambarany ACS. Asinandria Malala sy Tokra Marla hatrany. Ny tsy fanaovan'ny Praiministra Tsay Christian Souni ireo taratasy famoam-bola no antony tsy andraisan'ireo mpiasa maro mitaraina tsy nomeny ny fanjakana Karama. Raha ho an'ny ACS na ny Amicale des anciens conseillers supérieurs de la transition et sénateurs de Madagascar dia misy karaman'izy ireo ihany koa no tsy nalohan'ny fanjakana Andry Rajoelina tamin'ny taona 2024 hatramin'ny taona 2024. Ary voalaza atao anatin'ny zay le fanambaran'izay anisan'ny zany hoe mitaky zay le Karama zay ao anatin'izany mpandrarà mpikoja lalana zay efa roa taona no tsy voalohany volan'izy ireo. Anisan'izany mpiasan'ny kiromita malagasy roa taona ihany koa no tsy voalohany volan'izy ireo. Anisan'izany ireo mpiasan'ny station de pesage zay 10 volana no tsy voalohany volany. Ny mpiasan'ny sekreny, ny mpiasan'ny lalambe mbola tsy nandray Karama daholo zany. Mikasika ny mpiasa-panjakana misotro ronono indray dia ny suspendiavana na atona ny
régularisation ny indemnité d'installation. Ireo mpiasam-panjakana zay nisotroroa tao anatin'ny roataona na telotona dia tsy mbola azo ny indemnité d'installation. Misy an'ireo mpiasam-panjakana am-perinasa zay manana dossier de titularisation, de reclassement, misy ana zay ireo misy analina dossier ny mpiasam-panjakana reo ao am primature nefa dia tsy vita sonia ny prime ministre reo zavatra reo. Aina mbola mafy noho izao ny zava-misy eto Madagasikara amin'ny taona 2024 ka manana sosikevitra ihany koa ny ACS manoloana izany. Amin'ny maray aman-dreny lola teo alohany sy maolo-pirenena ny mpikambana atao anatin'ny ACS dia manome sosikevitra ny fitondram-panjakana zahay manoloana ny zava-misy eto atoerana eto Madagasikara, ny fahantrana, ny fahasairana, sy ny sisa. Ary ny zava-misy any ivelany dia misy fiatraikany ratsy eto amintsika ary mbola hoe mafy io zavatra io amin'ny taona ho avy io. Ka mba ahafahana miatrika an'izay ny CSS ny ACS dia tsy mipetrapotsiny amin'ny maray aman-dreny azy sy tompon'andraikitra azy ireo fa manome sosikevitra ny fitondram-panjakana. Anisan'izany ny fametrana tokony apetraka ny état d'urgence économique et social eto Madagasikara. Zay ny eritreretra zany karazana plan Marshall gasy io. Eo amin'izay pejy ny politika izay hatrany dia miamitombo isan'andro ny olona mitaky ny fikaonandoha amin'ny pirenena na ny fifampiresahana andaminana ny olana rehetra eto Madagasikara. Resy lahatra amin'izay fikaonandoha izay ihany koa izao ny solombavambahoaka ny Madagasikara teo aloha Zakaely Boniface nambarany azy fa tsy hisy fampandrosoana vanina eto raha tsy irosona izay fifampiresahana izay. Asinandria Malala, Tokra Marolahy. Tsy misy fampandrosoana izany eto Madagasikara raha tsy misy fifampiresahana sy fitoanan-doha mialohan'ny fifidianana ho avy eto amintsika, hoy ny solombavambahoaka teo aloha Zakaely Boniface. Ankoatr'izay dia tena ilaina ny fampiaran-dalàna efa misy sy ny fanajana ny teny nomena. Raha tiantsika handroso ny firenena, tiantsika ilamina ny tanindrazantsika, raha tiantsika ny andreny zany ny fatriam-pahalemana zany dia andao mifampiresaka na inona tsy narena ran'io ary respektiava ny lalàna mipetraka. Zany hoe apetraho ny lalàna mikasika ny lagnan'ny mpanohitra zay efa nosaroatany ny feuille de route ataovy ny fampivelam-pirenena tsy anaovanjare an'io anie noho ny antony am'izay izy moramora aminy zany makitra amin'ny fanjakana amin'ny tsara-dalàna. Ino moa ny zavatra ho vita amin'ny désobéissance civile fa naniana izy fa hoe ialagna zany le ary amin'ny communiqué nataon'ny feuille de route moa iny le milaza hoe ny olona manana député manana parti politique na vita congrès no mpifidy ny olona filohan'ny mpanohitra. Ny alagna ndray zay zavatra zay satria fomba fitazomina fahefana io zavatra io. Miezaka mafy dia miezaka mafy zany ny fanjakana zany eto Antananarivo eto hitazona ny fahefana eto Antananarivo. Zay ny problème fa tsy zavatra akoatran'izay. Ny FFKM ny vondrona Europeana ny mpanohitra manerana any Madagasikara solombavambahoaka hatramin'ny ao anatin'ireo vondrona IRD sasany aza dia efa samy resy lahatra fa ho fikatsahana filaminana sy fampandrosoana tena marina ao aorian'ny fifidianana ho avy dia tokony irosoana io fitoanan-doha takiny ny mpanohitra io. Na iodika vy na iodika vanana ny fitondrana Anny Rajoelina tsy misy afa-tsy izay fifampiresahana izay irery ihany no ahafahana misoroka ny krizy sy antoky ny filaminana ao aorian'ny fifidianana ary raha toa ka tsy roso amin'izay fifampiresahana izay izy ireo dia tsy maintsy hisy fiantraikany lehibe eo amin'ny fitondrana io fandava ny fifampiresahana io izay anisan'ny takin'ny vondrona Europeana. Izany eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany dia ato anatiny ity fanadihadiana manaraka ity kosa no hitondrana amintsika ny famotinana fandarana miara-manonja amin'ity androany ity. Teboka telo moa no anisan'ny voaresaka tamin'izany ka isan'izany momba ny famatsim-bola mitentina 10 sy 400 tapitrisa dolara izay tsy hita izay nanjavonany. Mamintina ny fandarana Charmanou Menjanahary sy Andry Rakoto Malala.
mbola tsy tafiditra tanteraka ao anatin'ny fotoana ny rotsakorana isika amin'izao no efa maro ireo toerana dibo-drano indrindra fa amin'ireo faritra iva manampitrotraka ny fivangony fako manerana ny tanàna tsaraky ny vavabe na nenjehana ny be ny tanàna lalao ravalomanana ny zava-misy hoy ny solombavam-bahoaka Emilia Rambosalama androany nanenjehana ny nendravalomanana teo hoe tsy vita amin'ny fako hoe nanenjehana ny tenanay tao satria lefitra voalohany teo ny tena tsy vita ny asy kanefa zao a dia tena avroeny ny zavatra mitranga ary tamin'izany fotoana zany aza dia mbola ny ministeran'ny rano ny rano sy ny fidiovana ary ny fidiovana no ny ahy ny fanalana fako amin'izao fotoana zao nefa de efa zareo amin'ny commune ka de magagagaga ihany mijery an'ilay izy hoe vita sa tsy vita ty raharaha ty 520 no efa matin'ny keria ao amin'ny distrikany Kongo raha ny isa azo farany ny fanjakana nefa to tsy miraharaha akory ary mbola mahavita manao fety manoloana ny fahavoazany praitany razanio ianareo zay mahavita manao fety balina be andy anoso be manao tao hoe fisakafoanana arak'izay izy manapoka champagne manapoka champagne de mety aminareo ve ireo 520 olona namony eny am'izao fotoana zao no tsy fampina sakafo maninona ireo mpanan-karem-be miaraka amin'ny fitondrana am'izao fotoana zao tsy mahafoy zavatra kely akory ho andreny olona reny nisy famatsim-bola azon'ny Madagasikara taoriny ny fandalovany ireo rivodoza izay isan'ny namela takaitra tany amin'ny faritra atsimo antsinanan'iny tsy nipaka tamin'ny vahoaka akory anefa izany de hoe ho afaka am'izay ny tontolon'ny fahantrana ny atsimo ny kere fa misy tetikasa tsy latsaky ny zato ho tanterahana any am'izany atsimo noso zany de misy ankio ny fandalovan'ny rivodoza de nametraka an'lay plan national de redressement ny fitondram-panjakana tamin'ny avril io tompo klasy tompo vavy jerentsika tsara avril 2022 ty Andradjoel Washington 534 millions de dollars pour la construction de routes 415 millions de dollars pour le plan national de redressement de aiza ny zava-misy rinona am'izao fotoana zao efapolo mahery zao nefa maty efapolo mahery maty teboka fara no resahany fandarana androany ny momba ny fifidianana mila avozina tanteraka ny lalàna ny fe ny fifidianana mba tsy hisy ny korontana hoy ny fanazavana ao amin'ny CNI io any ka tsisy autorité morale tsy misy ao ka mba misy hoe mba olona mba manam-panahy na olona afaka manitsy ny zavatra tsy mety fa dia mandeha am'izay eritreritra zareo sy izay directiva omeny ny mpanatanteraka am'izao fotoana zao maninona no miteny an'izany satria io CNI io ny teti-bola ampiasany io CNI io dia teti-bola avy any am-panatanteraka ankoatr'ireo dia isan'ny voaresaka tao anatin'ny fandarana ihany koa ny mahakasika ny tsy fanaran-dalàna ataony ny fanjakana no tsy pian'ny solombavam-bahoaka manokana ihany koa ny tsy fisiany mangarahara momba ireo vola ampiasaina amin'ireo fampanantenana mandavantaona izay ataon'ny mpitondra ankehitriny anoizantsika ny fampalalam-bavao amin'ny pejiny sosialy dia tsy mbola niravina aloha izany hatramin'izao ny olany mpivarotra eo amin'ny pavion Analakely niantso mpanao gazety indray izy ireo androany maraina tao andohana Analakely manohitra atrantry ny fanomezana ny ofanosena amin'ny SMGD na ny société municipale de gestion digitale sary sy rindrantsary ny tahiriny aina ny 20 oktobra teo no efa nanao fitakina manohitra ny fanomezana ny ofansena amin'ny SMGD na ny société municipale de gestion digitale ny mpivarotra eto amin'ny pavion Analakely atreto tsy mbola ndravina ny olana tsy mbola nisy ihany koa ny fifampiresana teo amin'ny mpivarotra sy ny commune mitaky ny amerenana fandoavana ny ofansena eo amin'ny mpivaraonitsena araka izany ny mpivarotra ny SMGD izay ambara ny mpivarotra fa orinasa tsy mangarahara indrindra ny fitantanana satria io SMGD io de le orodateur taloha io no niova SMGD tsy misy idiran'ny SMGD zany ny resaka raha pavion ny pavion de vakoka fa tsy mitovy amin'le tsena nataon'ny commune Ribeoririka Tsispiditra na le Tsianosy aloha azava le resaka ahoana mo
andovola any amin'ny SMGT dia ny 40% ve no ampandehanana ny raharaham-panjakana zay hatramin'izay izy rehetra raha nampandehanana azy lazaina fa hoe tsy ampy dia tsy mety aminay. Manodidina ny 790 ny mpivarotra eto amin'ny pavion Analakely. Ny 5,900 amin'ireo dia manohitra ny fanomezana ny ofantsena amin'ny SMGD avokoa araka ny fanangona tsoniana ataony mpivarotra. Angataka fionana amin'ny tompon'andraikitry ny komina Antananarivo moa ny solotena ny mpivarotra raha ampitso. Tena marina sy rary ny takinay dia tsy angataka andro zay fa rapitso dia ny rapitso ihany dia iona eny amin'ny lapan'ny tanàna izahay dia andefa circulaire zay ampahafantarana hoe zao ny vokatsoa fa ny angana indrindra ny tena angatanay amerenana ny braontsena zay ahafahanay mandoa ny ofatsenanay hatramin'izay fa tsy hoeny amin'ny SMGD. Manamafy hatrany mpivarotra eto amin'ny pavion Analakely fa tsy niarahan'izy ireo nanapaka ny fifanarana no tapahan'ny filohan'ny fikambanana manaiky ny fanomezana ny ofantsena amin'ny SMGD. Ny fampitaona ary nangataka fisionana tamin'ny ministry ny fampianarana ambony teny Tsimbazaza Androany ny vacataire ny ACONIV ny office du bac. Mbola tsy nandray ny karamana efa bolana izy ireo, mampitaraina azy ireo ihany koa ny fandrahoana na ankolaka ny mpiasa sasany sy nandritra izay fitakiana nataon'izy ireo izay. Zavandrema efa sy Manorandre Malala. Mitaraina ho iarany antsojay tanteraka ireo mpiasa vacataire eo anivony ny office du bac. Akoatra ny mbola tsy nandraisan'izy ireo ny karamany nandritra ny fabolana, iarany fandroahana ankolaka ihany koa izy ireo amin'izao fotoana izao. Satria tamin'ny voalohany zay raha 137 dia vao nanombonomboka nihetsiketsika kely zay hoe manao fitakiana kely fotsiny saotra izany mitaky karama dia nahena indray ny isanay ny hena-tsaiko teo amin'ny ampolo teo angamba ny sisany dia avy eo tao ampiasana zay omaly le avoniona tamin'ny zareo indray momba le resaka asa io ihany dia alina indray zay nanomboka nahena zareo foly ihany zany sisa miditra miasa dia nefa nio asana io fa ho tapitra amin'ny 20 novambra farany io asa io ny karama nefa hatramin'izao mbola tsy azo mihitsy le izy tonga dia hajanony mihitsy ohatrany hoe fandroahana ankolaka zany le izy zany zao omaly ny tany ampiasana farany tonga dia tsy miverina antsony zay. Efa niala nenina tamin'ireo tompon'andraikitra Isatsokajiny ateny amin'ny oniversité n'Antananarivo ireto mpiasa vacataire eo anivony office du bac ireto saingy nandamokatrany ny fitakiana ary nilaza ny tompon'andraikitra fa ny fanjakana fohibe no sakana tsy mahatavavoaka ny volan'izy ireo. Antonina tonga ireto mpiasa ireto nanantona ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa teny Tsimbazaza Androany. Dia nankaty amin'ny ministera zay Androany mba hoe iona angataka fionana ministra dia izy moa zany zao mbola tsy ao fa nytenen'ny zareo hoe mangataka audience sotra zay dia miandro valiny zay fa ny tena andehananay aty dia resaka karama ihany satria matsiaro very zay mpiasa be da be ireo mamela vady amanjanaka ny inscription mpianatra zao tena andeha be da be ny olana mpiditra mpianatra tsisy manam-bola eritreto hoe vola efa bolana zany ve ohatrany ahoana nareo rehetrarehetra reo mijerana ny tele reo raha ohatra ka tsy mandray karama mandritra ny efa bolana mandeha tsara ve ny fiainanareo fa raha ho ana rehetrarehetra misy marary eo misy miditra hôpitaly na vola amenan'ny dokotera rehefa tsisy fa hatramin'ny trosa ny ofatrano efa be da be ny olona voaroaka amin'ny trano ny sasany misarabady. Ratsaivina efa talohan'ny fanadinana baccalauréat 2024 ireto mpiasa ireto nanomboka nitaky ny karamany. Nahazo karama iray volana izy ireo tamin'izay ary nilaza ny tompon'andraikitra fa ao arian'ny fanadinana baccalauréat no andoavana ny karaman'izy ireo manontolo. Hatramin'izao anefa mbola tsy voarain'izy ireo ny karamany efa bolana. Nanome herinandro ny tompon'andraikitra araka izany izy ireo ary milaza ny andray fepetra ao arian'izay raha toka tsy mivaly ny fitakiana. Ho any amin'ny faritra Kosindray isika ato anatin'ity toy ny vaovao manaraka ity dia mandry andriranantsy ny mponina ao amin'ny commune Ambodirano distrikta Amparafaravola amin'ny afitsoko ny Asanjiolahy. Fianakaviana iray no fantatra fa efa indroa no tafiany jiolahy tao anatin'ny fotoana fohy. Ny alatsinainy atoandro teo dia iray mpianakaviana iray no tafiany jiolahy ary voatifitra teo amin'ny takibany. Mila vonjy ny mponina any an-toerana manoloana izay tsy fandriampahalemana izay. Niry Andrianarivony MBS Ambatondrazaka. Jiola mirongo fitaovam-piadinana mahery vaika manao fitafiana mpitandro filamenana no fananafika ity iray mpianakaviana sy ny namany tany antsaha tao analamamy anaty alatsapin andrefana Ambodelahy commune Ambodirano ity. Avy nanambotra mpanao arina ireo jiolahy no nirosondray nanafika ireto vatandelahy ny asa tany ireto. Ny takisakafo ireo jiolahy ariveo dia nilaza fa misy olona tadiavina. Nanambara ilay olona voatifitra io fa izao no izy karaikitra teo ny fifanjevona. Tsy mivaditra azy manonara fa tsy mety tsony.
de le réclame ankizy ndray de tena niara-lavo natso le réclame voatifitra olo ilaigny izy de ozy lay hoe zaho izy lay de zanaky la ay diry ao de miokary tena reo lahy zao de miokary na rety la minambary de le réclame samby tamaray mina mena vary koa de ze reo lahy na mena vary de avy minambary ty la de mifampirika de hoana ty sefo zany olo tsy nangary tsy naninona zay ty tsy sefosefo lahy za fa de zao moany vary la de akary olo mpitanangady reko de nakarina le mpitanangady ahotra le mpitanangady de hoe minana vary koa nareo de minambary de fatory le reka lahy zany natso le zanaky le réclame voatifitra ty zany zanaky lay voatifitra efa toro lahy zanany io de tsy rety le reka lahy namatra de hoe idesina zany zanaky de tsy nadiny le reka lahy de tonga de fa mitolona le daly de fa maty ty moa de le namana moa zany natatra zany lahy le mpitanangady de natatra le namana de izy lahy fa maty ta de fa raha mitolona ta de tifitra le namana reka lahy de navady le reka lahy de fa raha de sy lavo de le lavo iny de pitiky le batena le daly de voarano de voarambina le basy marisarisa tanteraka raha ny lafo mifandriam-pahalemana any anivony zany commune ambany vohitra Ambodirano izany ka manao antsoavo amin'ny fanjakana ny vahoaka any an-toerana satria fa voatsela kory zay ny anabaviny ity ranga zay nisy nitifitra ity no nisy naka ankeriny ary tsy navotitra ireo jiolona raha tsy nandovo olona 7 tapitrisa ny azony mba hoe mba jereo todika aloha zany mba fa tena mijaly satria nitambary ny anaty ala daholo ny sasany nitambary hafa ny ampiasana mbola tafiny zalahy reo ihany mba tokony mba misy hoe anara-maso nisaka miasa midina tambary zany le mitondra fanjakana Polisy-sanjato amin'ny olana eny amin'ny fitsarana ary dia fantaro fa dia resaka aditany sy fananantany avokoa tanteraina amin'ity herinandro ity ary ny fananantany eo amin'ny parvis Analakely anisan'ny resaina mandritra izany mikasika ny boky rovitra sary sy rindrantsary ny tahiriny aina. Anisan'ny olana goavana amin'ny resaka fananantany eto Madagasikara ny makasika ny boky rovitra. Boky fitahirizana ny fananantany sy ny fikajian-tany eny amin'ny isam-pandrarany fananantany. Ny taona 2024 izao telopolo isan-jato amin'io boky io dia rovitra avokoa any ka manarivo ny tany manjavona ny mombamomba azy. Efa nivoaka ny taona 2024 ny lalàna mikasika ny boky rovitra saingy tsy mbola nivoaka ny didy fampiarana hatramin'izao. Dia mampalahelo tokoa satria raha tafiditra anatin'ny boky rovitra zany ny tanin'olona anankiray dia tsisy mutation moa filazantsika azy azo atao tsy mivoaka ny certificat de décision juridique fa dia miandry ny lalàna zay moa zany voalaza ny lalàna miandry lalàna vaovao mahakasika ny fanaovana reconstitution na zanatsany sapana raha dia miezaka manome fahafapo satria raha mbola misy duplicata na titre na cadastre ny ampelantanan'ilay olona dia miezaka izay manao ny reconstitution au vu ny original n'ilay cadastre arakaraky ny cas ny tsirairay avy dia retena tsy tafavoaka moa zany tsy manana an'izay boky kely zay na cadastre kely zay ilay olona ny ampelantanany ka rovitra ny boky any amin'ny sapana raha dia eo no tsy maintsy miandry ilay lalàna dia mentsika fa tsy ho ela intsony dia hivoaka makasika. Ankoatra ny olany boky rovitra, anisan'ny olana eo amin'ny fananantany ihany koa ny aditany, adilova eo amin'ny sampiraitam-po. Ny an'ny polisy-sanjato amin'ny olana eny amin'ny fitsarana dia resaka aditany avokoa. Ny tena mety ho antony angamba mety tsy fahavitana ilay mutation anatin'ny fotoana zay voalazana lalàna. Voalazana lalàna moa zany dia anatin'ny enim-bolana ny datin'ny acte tokony ataony mutation ankoatran'izay dia voasazy. Dia raha miampy miamitombo ny maty ao anatin'ny fandovana ao anatin'ilay tany dia miamitombo ny olana dia ny tsy fahavitana mutation anatin'ny fotoana fohy sy fotoana voalazana lalàna dia mety efa antony ray mampitombo ny olana mahakasika ny fananantany ka manentan'izay raha vao vita mifanarahanareo na misy resaka fandovana ka vita ny taratasy fandovana dia miazakazaka manao ny mutation any amin'ny sampana fananantany ialana amin'izay fa tongavan'ny olana zay fa tsy hoe tonga ny olana zay vao tonga ny amin'ny sampana fananantany rehefa tonga ny olana dia any amin'ny fitsarana manapaka farany fa tsy any amin'ny sampana fananantany intsony. Maro araka izany ny olana sedraina mikasika ny fananantany eto amintsika. Fivezivezena hatrany no ateraka izany. Manjaka ihany koa ny kolikoly sy ny raha matahora. Enjana aloha le amiko aloha le prêt-à-portko zany tena ohatrany hoe mandratra saina be tena le saina mihitsy zany tena ohatrany hoe tsy fankahazo tsony mandrakizay na tsy fandevy maty mihitsy koa
fa lasa olana be eo amin'le fianakaviana le izy ka amiko zany le izy ity taratasy ity zany raha ny tena marina tokony ekeny satria izahay efa memen'le dadanay ohatran'izay daholo hoe ty vitany lahy ty dia meny le taratasy izy moa zay avy any ambanivohitra dia ty amenany lahy dia ohatran'izay foana hono le izy dia ry zareo amin'izao fotoan'izao moa tsy manaiky an'le izy marina nefa ny anano ny boky ty ny boky koa sy rovotra fa ny fanjakana ny rovotra inona ary moa ny fitaovana hoentin'ny fanjakana raha rovotra ny azy ka nao boky vaovao izy sy le boky original any amin'le olona ve no ilainy zay no alainy ataony arsiva dia ny zavatra ngatahako zany mba hamoahana lalàna ho an'izay rehetra manana boky ka original dia tokony délivrena juridika satria maromaro ihany ny vahoaka ny tratran'io zavatra io fa indrindra fianaratsoa zany dia tena mitaraina ny vahoaka indrindra misy mitondra huissier misy fa tsy omainy zareo juridika nefa manana boky original ny olana amin'le taninay zany taniny efa mividiny dadanay enina amin'ny valopolo enina tamin'ny 1986 dia rehefa nandeha tao amin'ny commune ny acte de vente dia efa vitany tao dia nisy koa nefa tsy vita fa nataony fifampitokisana dia nisy koa takalo nataonareo takalo sovaly dia taty arina nefa l izy rehefa mipetraka teo zay mandritra n'izao taona izao dia misy olona zany taty amin'ny 2015 no mijapy any tanina io lasa izy ny nahavita an'le titre dia lasa zay zany roasiny eo amin'ny toerana io dia lasa takany hoe ahikilitsy zay amin'izay ary lasa zay indray ny tsy mananjo eo amin'ny toerana ho tanterahina nanomboka omaly ny herinandro ny fananantany eto amin'ny paroviana lakely misy ny tranoeva maro isan-karazany mikasika ny fananantany misy ihany koa eto ny tranoeva fanomezana tory lalana isaona ny tontolon'ny zavakanto satria dia namony ainy tamin'ny lozam-pifamovozana ny maraina teo ny mpihira iray ao anatin'ny tarika VHF na vavaka hira fidirana teo amin'ny tetezana Ambohimanarivo amin'ny lalam-pirenena fahatelo no nitrangany loza raha ny angom-baovao anefa dia misy tsandokanto sy 5 hita amin'ny vatany ka iverina fa efa maty izy vao nalefa tao amin'ity fiara ity efa tonga n'izany razana ny zandary avy ao amin'ny talatany volonondry ka andrasana ny fanadiadiana mikasika ity raharaha ity pejy ny fahasalamana kosa indray dia mbola ambony ny tany fahafatesany eo amin'ny zaza lasaky ny 5 taona eto Madagasikara antony nahatonga ny DMI na ny développement média international amatsy vola anatsarana ny fahasalamana ankizy lasaky ny 5 taona nampahafantarina androany tamin'ny fomba ofisialy ny makasika izay teny Ambodivona sary sy rindran-tsary ny Tahiriny Aina raika amin'ny 10 amin'ny zaza teraka amin'ny arivo no mamony ainy eto amintsika hatreo amin'ny 5 taonany ambony be io taha io raha manodidina ny 7 ny salanisa maneran-tany olana eo amin'ny taovam-pisefona avokoa 200 miteraka ny fahafatesana toy ny pneumonia ohatra ny fivalanana kosa 100 ary ny tazimoka ny 500 na dia efa maharisika amin'ny fitondrana ny zanany eny amin'ny tobim-pahasalamana zany ray aman-dreny mbola sarotra ny fahazahoana fitsaboana eto amintsika ho an'ny fivalanana izao tsy misy afa-tsy ny 500 amin'ny zazatratra ny aretina ihany no mahazo fitsaboana raha 700 izany maneran-tany dia hita fa anisany tena maharisika ny ray aman-dreny hitondra ny zanany latsaky ny 5 taona ny mitobim-pahasalamana dia fatahorany fa mety hahafaty ny fahazahoana ny aretina tahaka ny areti-pivalanana sy ny tazomoka raha mahazo ny zanany latsaky ny 5 taona dia ny fahatsapana ihany koa fa ny dokotera dia anisany olona manam-pahaizana sy manana traikefa anome izay fitsaboana tena ara-dalàna sy mahasitrana ny ankizy ihany koa dia anisany antony mahatonga ny ray aman-dreny maharisika hitondra ny zanany any amin'ny dokotera rehefa marary ny zanany latsaky ny 5 taona dia anisany mahatonga ny ray aman-dreny ihany koa mazoto mitondra ny zaza dia ny fitsaboana mamaim-poana any amin'ireny tobim-pahasalamana ara-panjakana ihany koa dia ny fahatsapana fa tsy mahomby amin'ny fitsaboana ny aretina tahaka ny tazo ny fitsaboana any amin'ny raokandro malagasy ny fahitana fa mila toana goavana amin'ny fahasalaman'ny zaza latsaky ny 5 taona ny Madagasikara no nahatonga ny DMI na ny développement média international amatsy volantsika
nampahafantarina androany tetikasa zaza salama tetikasa manomboka amin'ity taona ity hatramin'ny taona 2024. Peziny fanatanjahantena dia i Marcel Rakotomalala no filohan'ny Federasiona Malagasy ny rugby natao androany tany Toliara ny fifidianana. Fanotelon'izy izao no nitarika ity taranja rugby maro mpankasitraka ety eto Madagasikara. Ankilany alefa milaza ny petit baolina lavalava tafaresaka tamin'ny mpanao gazetinay androany fa natao amboletra ary misy ambadika hafahafa fifidianana natao tany Toliara androany io. Zavandre Mahefa sy Manorandre Malala. Totosandroany tany Toliara ny fifidianana izay ho filohan'ny Federasiona Malagasy ny rugby. Mazava ho azy fa lanina ndritra izany Marcel Rakotomalala, kandidat tokana nolan'indreo filohan'ny Ligue Paritra 4, tena avy ao Amoromanisy, Alotra Mangoro, Viorombe ary ny Taoboeny. Tsy nandray anjara tamin'ity fifidianana ity kosa ny filohan'ny Ligue Paritra 4 ambiny. Nilaza ireo petit baolina lavalava fa maro ny fitsipy-dalotsy mazava ary natao amboletra io fifidianana natao tany Toliara io. Ny ao anatin'izay le tsy mangarahary zay zao dia anisan'ny atao Nalamanga angamba dia ho porofony eto fa raha mbola hoe mpanao rugby zany mba tsy tenenana 100 isanjato dia mba 570 isanjato mpanao rugby dia Analamanga avokoa ary ekipa nasional nalana vavy. Ny fifidianana teto Analamanga nefa dia mbola tsy vita na ny section na ny ligue ary ny ligue no mifidy ny section na ahoana ny tonga dia ny fédération ndray no atao. Ary le izy tsy vitany hoe raha natao le izy tsy mba mety atao mihitsy ve atao Tananarivo zavatra io Analamanga na Analamanga fa tsy maintsy atao any Toliara foana. Inona zany ny antony? Tamin'ny 2015 nefa natao tany Toliara io fifidianana io. Zao ndray 2021 mbola any Toliara ihany. Inona ny antony? Misy zavatra zany matoa tsy maintsy forcé natao any Toliara foana ve ny fifidianana. Misy mihitsy ny tena fanili-kliana satria mbola miasa ao anatin'ny zay rehetra tsy mitovy firehana amin'ny fédération dia hitadiavana hirika foana. Mba haniliana anazy tsy hafahana manao ny andraikitra ao anatin'izay napetraka anazy ao anatin'ny rugby ary tsy mba avela mihitsy ve ny olona ny betsaka mba manana fitiavana an'izany rugby zany ary betsaka manana ny tena hoe ampandrosan'izany rugby zany fa noho ny inona nefa tsy maintsy mahita hirika foana zany ny fédération na ny liana mba hipetrahan'izany hoe candidat unique zany foana hatramin'izay. Tsy antrano antrano no betsaka ao anatin'ny Federasiona Malagasy ny rugby ho ihany ny fanazavany. Betsaka ireo te hitondra fanovana kanefa ataon'ny sasany tokantranon'olo tokana sy tadiavana tombontsoa manokana ity taranja ity. Dio aloha zany dia ao anatin'izay zavatra izay mety hoe misy kolokolo avoleta ao mety misy koa ny hoe any mety manana piaro any manana zavatra ohatran'izao izahay tsy anakorotana ary izahay tsy mitady fahefana izahay koa tsy mitady inona fa izahay kosa dia mitady fanovana ary mitady mangarahara. Ary ny tontolon'ny rugby ankehitriny dia fiarahana malala fa tonga natateraka zany rugby zany tamin'ny 2005-2007 nahazo vice championnat zao maky farany fa nanomboka tamin'izay ka hatramin'izao dia tsy nisy rugby vanona intsony teto Madagasikara satria potika ataon'ny olona ampimampo ataon'ny olombitsy ohatran'ny ao tokantranony ihany ny rugby eto Madagasikara. Raha ny fampitambavao hatrany tsy nanatrika io fifidianana natao tany Toliara io ny ministra ny fanatanjahantena enina dia tany an-toerana aza ny tenany. Eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany dia hiatrika ny lalao fifantosanana amin'ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny Afrika ny ekipam-pirenena Malagasy Akio eo amin'ny taranja handball eo amin'ny sokazy senior vehivavy. Raha mpitso 7 hatramin'ny 20 novambra no anaovana ny lalao Dakar Sénégal. Ao amin'ny vondrona C moa no misy any Madagasikara, hifanandrina amin'ny Sénégal, Cameroun ary Côte d'Ivoire. Ry zareo mpampiatrano avy hatrany no hifanandrina amin'ny ekipantsika Akio amin'ny fitorariva any an-toerana ao amin'ny kianjan'ny sport de Diamniadio. Raha ny fantatra dia valo amin'ny ekipam-pirenena Malagasy 40 dia pila ravinahitra avokoa. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena dia notanteraina ny maraina teo ny fifidianana antenatena mpitondrana tao États-Unis nifanandrina ny antoko ny demokraty sy ny républicaine. Mampanany ho avy ny filoha ankehitriny Joe Biden raha ny fizotra ny fampelezakevitra no nanaovana ajeritodika. Avitra solondray be sy Mathieu Princy. Nisokatra tamin'ny enora maraina teo ny birao mpifidianana voalohany tao amin'ny morontsiraka atsinan'ny États-Unis. Ity fifidianana ity dia efa fanao rehefa tonga amin'ny fisasan'ny feptom-piasan'ny filoha. Ho an'ny antoko républicaine sy demokraty dia io no ahafahana mamaritra no avin'ny politikany. Ka i Joe Biden sy Donald Trump izay nifanandrana farany tamin'ny fifidianana 2022 teo ary samy manambana ho kandidat filoham-pirenena ny taona 2022 ihany koa. Tandindondoza avokoa ireo olomboafidy rehetra ao an-toerana indrindra ny antenymeron-doolona
raha ny ako ny fampelezan-kevitra dia mitodika kokoa any amin'ny ako lafy republikanina andrehetra. Fantatray tsara fa tanindondozany demokrasia hoy ny nambaran'ny filoha Joe Biden nandritra ny fivoriana farany alatsinainy ariva tany Maryland, Washington. Ity fifidianana tena mpitoam-piasana ity dia sady fitsapahakevim-bahoaka amin'ny fomba fitantanana ny Maison Blanche no dingana iray ahafahana mametraka ny hoavin'ny fitondrana ao États-Unis sahady ihany koa. Izay ihany koa ary no manakatona ny pejiny fampahalalam-baovao tamin'ity androany ity mankasitraka anao hatrany nanaraka izany hatramin'ny farany. Tahaka ny mahazatra ho arahanao rehefa avy eo ny fandaharana ahoana marina ny fandaharana Global News. Ny horonan-tsary ho raha isika amin'ity androany ity dia mitondra ny lohateny hoe un part de famille. Ny tena kosa dia ametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray tompoko.